Yesu atwampukiana zaifa utaku heri tupu avela. Alady fahafolo volana me 20 alady faefatra manaraka amin'ny Pasika anio ry havana. Misaotra ny tompo isika tafahona indray amin'ny alalan'izao fampivavahana izao. Hanomana ny fomam-panahintsika isika iona amin'ny tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mampitombona ho aminareo ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Iara iantso sy ankalazan'ny tompo isika ry havana ny Salamo 730. Andiny voalohany ka hatramin'ny faha 110 ny molantsika amin'ny anaran'ny tompo. Miobio an Jehova ianareo lolo marina, fa mendrika ataony olona mahitsy ny fiterana. Miterahan Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, mirafy raha ambavao azy. Mitendre tsara amin'ny fifaliana, fa mahitsy ny teny Jehova, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy. Endrika ny famindram-pon'i Jehova ny tany. Ny teny Jehova nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosany rano ny ranomasina ho toy ny atotan-javatra izy. Mitahiry ny ranolanina ho hatrany fitehirizana izy. Aoka atahotra ny Jehova ny tany rehetra. Aoka angovotra eo anatrehan'ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao. Fa izy no miteny dia ary zany. Izy no nandidy dia nitoetra mafy zany. Jehova mahafoana ny fisainany firenena samihafa.
mahatsinitsina ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehova maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fara mandimby. Amen. Fetra ny tompo mpanjaka, aina no fetra na raha nanatany, faneva tsy maintsy hozaka, ny fanomboana tsy maintsy atao. Dreto sahady laja faneva, lala Suzana navota nana, anzi trapono anolora letena, data lumau andao isahay. Aina no fetra ny tompo malala, aina no fetra ny fitiavana, natrizay andana iala, mandra kizako anao izahay. Dreto zahay ilaja faneva, lala Suzana navota nana, anzi trapono anolora letena, gata nomau anao izahay. Hivavaka hanatona ny tompo isika ry havana. Ry Andriamanitra ray, zanaka fanahy masino, indray zany fifaliana rehetra tafahoana amin'ity alady maraina ity. Nandre ny antsonao zahay, ndreto izay mankalaza anao le Andriamanitra pahary zao rehetra zao, mankalaza anao Jesosy Kristy le mpamonjy izao tontolo zao, mankalaza anao fanahy masina le nitaridalana sy manavao hatrany anay. Ianao fanahy masina nitaridalana anay raha teo, mankalaza anao zay tompo, satria Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay ianao. Mbola miany fiainanay isam-batan'olo isan-tokantrano. Misaotranao zay no ny fahasalamana, misaotranao ny hery sy ny tanjaka. Ary zao amin'izao akatoko ny déconfinement zao, de mideranao zahay, satria de Andriamanitra niany fiainana zao tontolo zao sy zao firenena misy anay zao ianao. Ndreto ary zay manatona anao amin'ny fifaliana, manatena fa de manatrika anay eto ny tomponay zay efa niantso anay raha teo. Koa masino zay rehetra tompo, ary talio lalana mba handray fiainana amin'ny alalan'izao fampivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, nanaovanay rehetra izany vavaka izany. Amen. Zima
Ry havana malalo amin'ny tompo, ianao amin'ny fanajana sy eritrereto tsara ary ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny tompo: mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, dia tsy hatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay aleny. Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Amen. Voadinikao Andriamanitro, ny fiainana zanak'olombelona, tsy misy izay miafina mikotsitanao, ianao no manendry izany Andriamanitro. Indro ny fikasako voalahatra, ny fiainako rehetra ndeha aminao, ny fahotana vitako taminao, mangataka famelan'Andriamanitro. Aza velamo angaiai, fampioreno mafy ny finoko, kana mameliany fakapanay, de matoky anao ny fanaito, ny nofoko anye malemy no savikely, torovana tsy ampihery kamanay, beteza ianao anio Andriamanitro, situkiwai madrakizai, yanao no vatulapi si fiaruvaku, nierinao no indro nizuraku, nifuko wanatikao efafantatrao, erai swauzanakao Andriamanitro, azavelao angaiai, fampioreno mafy ny finoko, kana mameliany fakapanay, de matoky anao ny fanaito, ny nofoko anye malemy no savikely, torovana tsy ampihery kamanay, beteza ianao anio Andriamanitro, ohery sy tokiwai mandrakizay, ianao no vatolampy sy fiarovako, nierinao no indro nizorako, ny fomba ao anatinao efa fantatrao, erai swauzanakao Andriamanitro, efa voadinikao Andriamanitro, ny fiainana zanak'olombelona, tsy misy izay miafina mikotsitanao, ianao no manendry izany Andriamanitro. Indro ny fikasako voalahatra, ny fiainako rehetra ndeha aminao, ny fahotana vitako taminao, mangataka famelan'Andriamanitro. Ry havana malala, tsy nisy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika. Andeha anatona ny tompo hiaraiky ny fahotantsika. Andeha ary samy mivavaka mangina.
manoloana izany teninao zany tompo leto manatona anao zahay. Efa natsoanao fahazavany zao tontolo zao zahay, ka izarany mazava, irizarany famonjena. Indro anefa ankehitriny izahay indray nitomenatra sy matahotra, tsy sanjory vavolombelon'ny finoana, fa indro nanafina ny tavanao zay rehetra nataonay. Manatona anao amin'ny fanetreteny zay rehetra. Mangataka ny famondram-ponao sy ny famelan-keloka avy aminao. Raisy tompo zay rehetra ho anisan'ny zanakao. Iriray be famondram-po, mitalao aminao zahay, mamelany keloka ahy. Diovy izay ho fampahotana, sasao izay ho fakeloka, ary avaozy ny fanahinay mbo veloko anompoanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Revana malala, ho anao izay mibebaka maro raisa amin'ny fifaliana ray ankehitriny, ny teny famelan-keloka sy fihavanana nomen'Andriamanitra anao. O Jesosy Kristy, fiadanana no veloko anareo, ny fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Vao avela ny elokareo rehetra no hoy ny anaran'ny masina, miderahan'ny tompo. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana, fa tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Nisakyo mandramati utadidikyo ninanavutana miyakyo laifana isarubidikyo fanimena faenena sekena fanifamunzena kayentika yakanu anupupwana Jehovara Denisa Matamiyanta Mapahurisi Manderapu Kanefire Niti Andata Niyaruvana Rilatsitu Fanifuni Tenatuni Timbatachinsuni kae dikasari yakanu anupupwana Jehovara. Voninahitra amin'ny avindrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadany mety ambonin'ny tany ho amin'ny olona kasitrahany. Diazaza malemiro safu fanaizaniaza paundini Jesu ariandamiti
Prions. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps de prédication. Merci Seigneur pour ce dimanche matin où nous pouvons encore connaître ta parole. Seigneur, nous te demandons ton Saint-Esprit que tu viennes illuminer nos cœurs, que tu viennes dans chaque maison, Seigneur, que tu viennes régner dans nos cœurs afin que nous puissions toujours connaître de mieux en mieux ta parole et que nous puissions toujours avoir la foi, l'espérance, la paix, la joie en toi, Jésus-Christ. Amen. Chers enfants, chers jeunes, bonjour. Le verset du jour se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Il est écrit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne dans la joie. Pour illustrer ce verset biblique, une petite histoire. Un jour, un homme riche donna un panier d'ordures à un homme pauvre. L'homme pauvre lui sourit et partit avec le panier. Il le vida et le nettoya, et puis il le remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez l'homme riche, il lui rendit le panier. L'homme riche s'étonna et lui dit : « Pourquoi tu m'as donné ce panier rempli de belles fleurs alors que je t'ai donné des ordures ?» Et l'homme pauvre lui répondit : « Chaque personne donne ce qu'il a dans le cœur, dit la parole de Dieu. » Ainsi j'espère que chacun de vous a su donner le meilleur de lui-même durant ces 7 semaines de confinement. À Jésus, vous avez eu le temps de lui parler, le temps de l'écouter, le temps de le louer. À vos parents, le temps de les aider, le temps de les écouter. À vos frères et sœurs, le temps de travailler ensemble, le temps de jouer ensemble. Aux malades, vous avez eu le temps de prier pour leur guérison. Car tout ce que vous aurez fait envers Jésus et vos proches ne peut venir que du cœur. Mais que cela ne s'arrête pas là. Le déconfinement commencera demain. Alors, ne soyons pas comme cet homme avec son panier rempli d'ordures. N'attisons pas la crainte chez les autres quand nous reverrons nos amis, nos camarades. Mais continuons à prier pour ceux qui vont reprendre le chemin de l'école, pour ceux qui reprendront le travail. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 5 verset 16, « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Rassurons ceux qui ont peur ou de l'appréhension par cette parole dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Encourageons les faibles, les opprimés, car la parole de Dieu est dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans Psaume chapitre 46, verset 1. Partageons aussi la joie que nous avons avec Jésus, car il est notre protecteur en tout temps et en toutes choses. Partageons la joie d'avoir été confinés avec Jésus-Christ. En lui, nous avons la paix et la sécurité. Que cette bénédiction dans Romains chapitre 8, verset 13 vous accompagne. Que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. À Dieu seul la gloire. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci car nous sommes vraiment remplis de joie d'entendre ta parole. Merci car Seigneur, tu nous donnes chaque jour le courage, car tu sais que ce qui est bien pour chacun de nous. Seigneur, merci car même si nous ne méritons pas, tu nous aimes. Et cet amour, Seigneur, est indéfinissable pour nous car tellement, malgré nos erreurs dans la vie, tu nous protèges, tu donnes ce qui est bon pour nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Béni sois-tu. Amen.
rehefa afaka isika. Andriamanitra ilay zanakary fanahy masonao, mbola misaotra sy mideranao hatrany izahay, satria mbola mena tombonandro ka natratsy ho andro anio izao izay iarahanay miombavaka aminao. Ankehitriny Tompo, raha maka ny teninao reto mpanomponao dia mangataka amin'ny fanahy masonao toetra ao anatin'izy ireo, ka mba elo lalana anay ihany koa mba hanazava ireo teny izay tianao ambara aminay. Da ihany koa Tompo ny mpanomponao izay hitory ny teninao, izany tiany toriana aminay izany Tompo, igany mba ho toy ny rano boiboika mba hiapaka aty anatin'ny foamam-pananay. Ka ny foamam-pananay Tompo mba igany mba ho toy ny tany lonaka haniriany izany teninao izany, satria ianao no efa nilaza fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teninao Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahaenina manomboka amin'ny andininy voalohany sy ny andininy fafito. Asan'ny apôstôly toko fahaenina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ary tamin'izany andro izany, rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra dia nomonina tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrano isan'andro ny mpitondran-tenany. Ary ny 12 lahy nampiambina ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Ko amin'izany rahalahy, mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba hotendrenay hitandrina izany raharaha izany. Fa izahay kosa aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokora sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikolemo izay proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra-tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary niamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary maro be kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Amen. Petera voalohany toko 2 andiny faefatra hatramin'ny andiny fahasivy amin'ny anaran'ny Tompo. Izay atonianareo toy ny vady velona no lavin'ny olona, fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vady velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa misy tena ao amin'ny soratra masina manao hoe, indro mametraka fehizora ao zonao, dia vady voafidy sady tsara, ary izay mino azy tsy ho menatra. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa, ny vato izay no lavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro, ary vato mahatafikoana sy vato lampy mahasolafaka. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitoana tamin'ny teny izy, sady izany tokoa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia ny taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ho ilazainareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Amen. Tsara ny fonelanao Andriamanitra, sy ona tendrombohitra tanàna masina, ka iza no hiakatra izay mahitsy fo, izay madio tanàna
famino ny mpanavotra famino ny mpanavotra famino ny mpanavotra ireo iakatra miantra no atompo mba hifalianay voavoatra ny tranonao midira aminay Jehova no mpanjakanay mpanjaka ty anay ny hery voninahitra sy ny fisaorana anao tokory tomponay anao tokory tomponay anao tokory tomponay mandraky izay tory. Izao tsika dia araka maki ny filazantsara araka ny Jaona toko 4:40 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 12:40. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa aikoa. Ao an-tranony iraiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay itoerako no itoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatra izay alehanao, ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny iray kokoa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, asa hoy anay ny iray dia ampy anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany vao ry Filipo, izay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe asa hoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Mino ahy fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia mino ahy noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa tokony ho ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao makany amin'ny ray. Amen.
dia mbola mampitombola ao amintsika mpitana ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara ny soratan'i Jaona toko fa 4:10 ka ny andininy fahaenina no iarahantsika miombona amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy Jesosy taminy: izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jesosy Kristy lalan'ny fahamarinana. Zany ry havana no lohahevitra lehibe izay azontsika tsoahana ato amin'ity teny izay fantatsika loatra ity. Teny mampiorina ny finoantsika. Teny manamafy izay fa fantatsika raha teo ny amin'ny fanambaran'i Jesosy ny tenany. Tamin'ny alahady lasa teo isika dia niarana hita fa Jesosy no vavahadin'ondry izay ahazona famonjena. Fa ny kosa dia Jesosy lalan'ny fahamarinana izay mitondra ho amin'ny fiainana, mitondra ho amin'ny famonjena ihany koa, ary indrindra mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa malala tao anatin'ny dinidinika faraparany izay nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany rehefa hisaraka tamin'ny mpianatra izy. Zany dinidinika faraparany zany dia fanomezana hafatra, fampaherezana. Kanefa eto koa Jesosy dia manomboka manamafy tsikelikely ny amin'izay tokony iorenan'ny mpianatra amin'ny finoana, ny amin'izany antsoina hoe fahamarinana, na fahamarinana nentiny amin'ny mahazanaka an'Andriamanitra azy teto ambonin'ny tany zany. Ary dia nofidintsika manokana ny hanamafisana ity teny izay atao hoe anelanelany, satria Jesosy dia miteny manao hoe izao ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Misy dikany lehibe matoa eo afovoan'ireo teny anankiroa ireo dia ny teny hoe lalana sy fiainana, ny teny hoe fahamarinana. Zany hoe ifantoka bebe koa ny amin'ny fandraisana izany teny hoe fahamarinana izany tsika amin'ity androny ity, ary zay ilay hoe Jesosy lalan'ny fahamarinana. Rehefa malala hoy isika hoe afatrafatra, na fampaherezana, na fanamafisana ny finoan'ny mpianatra na finoantsika fiangonana ihany koa aza, ny amin'izany hoe Jesosy lalan'ny fahamarinana izany. Fa inona moa ty fahamarinana ambara eto ity? Ity fahamarinana ity, raha raisitsika ny teny noratana azy tamin'ny teny fototra dia hoe lay tsy azo adinondra, lay tsy azo atao tsinitsinina, lay tsy azo takonana, lay marina, lay tsy miova, na dia miovaova aza izao tontolo izao, tsy voafetran'ny fotoana, tsy voafetran'ny toerana, tsy voafetran'ny vanim-potoana, fa marina mandrakariva. Zany hoe Jesosy raha miteny manao hoe izao ny lalan'ny fahamarinana, dia midika zany fa izy no lay marina, izy no lay tsy miova, izy ihany koa no lay tsy voafetran'ny fotoana, ary tsy voaozongozon'ny rivotra samihafa, na ny rivom-pahalalana, na ny rivom-pahendrena toy ny filozofia, na zay verina fa fomba fandraisan'ny olona ny hevitry ny baiboly ankehitriny, na dia efa misy azy zany ankehitriny, ka toy ny manolana ny tenin'Andriamanitra hivily amin'izay tsy tokony, ary tsy izay nieveran'Andriamanitra azy tany voalohany, dia tsy miova fa Jesosy Kristy no marina, Jesosy Kristy no fahamarinana. Tsy azo adinoina mihitsy, ary tsy ho adininy zao tontolo zao mihitsy fa Jesosy no tsy miova, ary indrindra isika fiangonana, isika kristianina dia manamafy zany. Fa na inona zavatra mitranga eto ambonin'ny tany, na inona fiheverana zao tontolo zao ny antsoina hoe finoanan' Jesosy Kristy, ny marina ihany, Jesosy no fahamarinana. Fahamarinana manao ahoana moa zany? Ny fahamarinana ambara eto dia tsy inona fa milaza ny amin'ilay fiandohana, ary milaza ny amin'ny ankehitriny, ary milaza ny amin'ilay tanjona ho avy. Izy lay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, satria izy no lay teny,
zay niandohaniny zavatra rehetra. Izy ny nahariana izao rehetra zao, izy ny andohany zao rehetra zao, izy ny lohany zao rehetra zao. Atao amin'ny filazantsara sy fatanjolona dia manamafy zany. Fa izy koa nefa ny famatorany zavatra rehetra, zany hoe matombola mipetraka ny tantaran'izao tontolo zao, matombola mitoetra mandraka ankehitriny izao tontolo zao, ny tantaran'ny fiangonana maneran-tany, dia misy ny fifamantorana eo Jesosy Kristy sy izao tontolo zao, ka hanana ny fahefana izao tontolo zao. Tsy ravan'ny fahotany zanak'olombelona izao tontolo zao, tsy ravan'ny fahafatesany, fa ny famatim-piainana amin'ilay Jesosy zay nahary izao tontolo zao. Fa izy koa mbola tanjona hiafarana, ary zay antsoina hoe fahamarinana. Hita tao amin'ny ny antsoina hoe Torah zany ry havana ny lalàna, ny bokin'ny lalàna, zay boky 5 voalohany amin'ny testamenta taloha zay fantatsika raha teo. Fa io lalàna io dia manambara indrindra zany fa ny lalàna no nitony fiandohan'ny zavatra rehetra, zany hoe ao no ahitana ny tantarany fahariana izao tontolo zao zay nampianarina ny vahoakan'Andriamanitra. Fa ao koa no ahitana ny fifamantoram-piainan'ny vahoakan'Andriamanitra zay navotan'Andriamanitra avy tany amin'ny tany Egypta, ka rehefa famatim-piainana aminy izy dia tafitany amin'le tanjona. Le tanjona dia tsy inona fa le ho avy dia any amin'ny tany Kanana. Zany hoe lay fahamarinana n'ilay lalàna dia tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy. Ka Jesosy Kristy ilay fiandohan'ny zavatra rehetra, satria tamin'ny alalany nahariana ny zavatra rehetra. Rehefa miompi-piainana aminy isika, mifamatim-piainana aminy isika, dia hatratra ny tanjona zay homaniny atsika, dia tsy inona fa lay fiainana mandrakizay, ary zay le tanjona zay ambaran'i Jesosy raha mampahery ny mpianatra izy manao hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy ndraika indray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Manamafy zany fa ity Jesosy Kristy zay inotsika zay efa nandresan'ny fahafatesana ity, lay teny tonga nofo tonga teto amin'izao tontolo zao, rehefa manomboka eo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ny fiainantsika, dia manomboka amin'ny fizorana ho amin'ny lalan'ny fifamantoram-piainana amin'i Jesosy. Ary zany lalan'ny fifamantoram-piainana amin'i Jesosy zany dia ahatratrarantsika ny tanjona, ary ny tanjontsika dia ny ho tongany amin'ilay fonenana zay homanin'i Jesosy atsika. Lay fonenana any ambadika izao, zava-misy izao, any amin'ilay paradisa. Kanefa ny tanjona farany indrindra dia ny fiainana mandrakizay zay ombonantsika amin'Andriamanitra. Ry havana malala, fampaherezana lehibe zany amin'izao fotoana izao, fampiononana lehibe zany, satria na ny mpianatra ihany koa zany hoe mba nalahelo raha ny teny Jesosy andeha ane ahy. Dia zany hitantsika fampaherezan'i Jesosy amin'ny andiny voalohany manao hoe aza malahelo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Teny fampaherezana ho an'ny olona zay verina fa malahelo, teny fampaherezana zay ho an'ny olona zay mieritreritra fa irery izy. Tsy marina avokoa ve zay rehetra nambaran'i Jesosy fa tsy hahafoy, tsy hahasaraka azy Jesosy io. Kanefa dia mampahery ny tompo amin'ny alalan'izany fa ny tenin'Andriamanitra zay renesitsika rehetra ka ny tenenan'i Jesosy manao hoe tsy hamelanareo kamboty aho. Hitantsika amin'ny 9:20 zany toko 4:20 ity. Raha miteny Jesosy manao 9:7 manao hoe fiadana no velako anareo, fiadanako nomeko anareo. Any Matteo 20:20, indro zany momba anareo matakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Dia manamafy fa marina zany tenin'i Jesosy zany, tsy miovy zany tenin'i Jesosy zany, tsy ho adino atam-po sy azo an-tsainy zany tenin'i Jesosy zany, fa lalan'ny fahamarinany zany zay hananana fiainana. Ary zany fiainana zany dia le fiainana miaraka amin'i Jesosy ety an-dalana, ety am-pivahinianana, ety ambonin'ny tany. Ry havana malala, raha tsy misy an'i Jesosy ny fiainantsika, raha tsy manana an'i Jesosy tsika, dia tsy hanana izany fiainana izany. Raha tsy mino an'i Jesosy isika, dia tsy hanana izany antsoina hoe famonjena,
Ary raha tsy mino an' Jesosy isika araka ny ambarany eto dia tsy mino an'Andriamanitra ray. Ry havana marana mazava tsara areto nanamafisana an'izany tsy eto ihany fa ny filazantsara azy fatany Jaona. Raha miteny Jesosy manao hoe mino an'Andriamanitra ary mino akoho. Ny finoana an' Jesosy no manambara fa mino an'Andriamanitra marina ny olona. Hivelany tsy finoana an' Jesosy, tsisy finoana an'Andriamanitra marina. Satria Jesosy ny marina, Jesosy ny fahamarinana. Tsy azo ialana, tsy azo iatahana. Ny finoantsika dia tsy afa-misaraka amin'ny Jesosy na oviana na oviana. Ary zany mahatonga Jesosy manamafy eto andreny. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ao amin'ny any misy ny famelan-keloka marina avy amin'Andriamanitra. Ary zany koa mihevitra ty andininy faheniny ty. Zay le maha Jesosy lalan'ny fahamarinana azy zay. Ao amin'ny any misy ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Satria izy nanolotra ny aindry ho famonjena izao tontolo izao. Izy le nomen'Andriamanitra fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ao am' Jesosy rery ihany no misy ny famonjena. Ao am' Jesosy rery ihany no misy ny fiainana mandrakizay. Ry havana malala, mila fahazona antoka ny am'izany isika. Satria izany fahazona antoka ny famonjeny zany tena ankehitriny. Noho izy oratsika amin'ny fifaliana sy amin'ny fiadanana mandra-pahatongany amin'le tanjona dia tsy inona fa le fiainana mandrakizay. Zay Jesosy ihany mampanantena azy. Fa ho avy indray ka handray anareo any amiko ny tompo. Ry havana malala, ity teny hoe fahamarinana na marina ity, raha miverina amin'ny teny fototra zay any amin'ny testamenta taloha zay voasoratra tamin'ny teny Hébreu moa ny testamenta taloha, ary ny testamenta vaovao dia voasoratra tamin'ny teny Grika zay fanambarako teo ny heviny. Fa amin'ny teny Hébreu ny teny nahazoana azy dia milaza toy izao hoe marina. Teneniko ihany le teny Hébreu mba ahazoantsika azy ny dikany hoe marina na fahamarinana dia hoe emet. Ka izao le voalohany io dia ilazana an'Andriamanitra. Le hoe met dia ilazana ny fahafatesana. Zany hoe raha sorinao le ka le met sisa no avelanao dia fahafatesana. Dikan'izany dia hoe ny fiainantsika zay efa maty noho ny fahafatesana satria nanota isika. Rehefa tsisy an'Andriamanitra, rehefa tsisy an'ilay fahamarinana ilay antsoina hoe emet, dia fahafatesana ny fiainantsika. Iafara amin'ny fahaverezana ny fiainantsika. Inona no tiana ampitaina amin'izany ry havana? Mazava zany fa ny fiainana, ny finoana zay tsisy an' Jesosy Kristy dia iafarany ny fahafatesana sy ny fahaverezana. Aoka ambara mazava zany ry havana, tsy ampisalasalana fa ny finoana an' Jesosy le lalan'ny fahamarinana irery ihany no hananana ny antsoina hoe fiainana mandrakizay. Zany ihany no andovana ny fiainana mandrakizay. Ary zany mbola hanamafisana amintsika. Sao mantsy misy misafidiny amin'ny antsoina hoe lalan'ny fahaverezana ka hoe tsy maninony tout chemin mène à Rome moa ny fomba fiteny, zany hoe tonga ny foana. Tsy ry havana manamafy, ary atao amin'ny filazantsara ny soatan'i Jaona araka nambara teo dia manamafy zany. Zao sy ny ray dia ray ihany. Mino an'Andriamanitra ary mino aikoho. Raha nahafantatra ianareo ny andininy fahafito dia nahafantatra ny ray koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Zany hoe ny fahitana an' Jesosy sy ny fahafantarana an' Jesosy, indrindra ny fiombona am-piainana am' Jesosy no ny fandraisana azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana marina, no ahafantarantsika an'Andriamanitra ray. I Filipo mantsy amin'ny maha observateur azy, zay mantsy anambarana an'ity Filipo ity. Filipo dia le olona mandinika ny zavaboary. Miaza ny zavatra hitany maso ihany, tonga dia pragmatika.
Rehefa nanontaniany Jesosy Filipo manao hoe atao ahoana reto olona ireto, ahoana ny anomezana hanina an'ireto, dia namaly Filipo hoe ko na denari 200 ary ve ahavita voky an'ireo. Zany hoe Filipo dia tonga dia efa le pragmatika, olona tsy mila mieritreritra be akory fa tonga dia takotaky dia voavaliny. Ary zay na tonga ny Jesosy namaly ny teny manao hoe hatrizay ely zay ve ary no efa teto aminareo Filipo, dia mbola tsy mahafantatra ihany ianareo. Zany hoe tsy vita ny fisainana sy ny fandinihana hoe ny fandehan'ny tantaran'izao tontolo zao, fandehan'ny zavaboary. Rehefa fantatra tsara momba ny zavaboary, rehefa fantatra tsara ny fomba ny fandehan'ny fiainana, rehefa mahalala ny siansa, dia tsisy olana zany fa afaka miatrika ny fiainana. Je pense donc je suis, ny philosophe moderne ankehitriny ry havana malala. Ny fisainana sy ny fiainana tsisy an'Andriamanitra, ny fisainana sy ny fiainana tsisy ny tenin'Andriamanitra dia fahafatesana. Mety misy tokoa ianao fa tsy manana fiainana. Ary zany ny ankamaroan'ny olona, misy izy velona tao ambonin'ny tany, fa velona ao anatin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Zay nambarantsika teo emety. Mety ny olona satria miaino anatin'ny fahafatesana, tsisy an'le dia le Andriamanitra. Fa ny ilainao dia le emety, le fahamarinan'Andriamanitra. Io no afaka manangana anao tonga olo-baovao. Io le Jesosy Kristy io no fahamarina ny fiainanao. Io Jesosy Kristy io no fiainanao anao. Miaraha lalana amin'io Jesosy Kristy io, aza misafidy lalana hafa. Ry havana malala, ty le Jesosy Kristy fahamarinany ty ihany koa, zay ambarantsika ankehitriny, no ahafantaratsika. Ary zay dikan'le hoe fahamarinana amin'ny lafiny anankiray ihany koa dia hoe ny olona zay nanaiky ny finoanan'ilay Jesosy zay lalan'ny fahamarinana dia ahafantatra ao amin'ny Jesosy Kristy ny tena tokony ho endriky ny olona zay tsy manana fahotana. Ary ao amin'ny Jesosy Kristy koa no ahafantarany ny endriky ny olona zay ho any amin'ny fiainana mandrakizay sy ny endriky ny olona zay any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany hoe raha somary hazavaintsika koa dia zao hoe raha mbola tsy tonga tetỳ ambony tany Jesosy Kristy, dia tsisy mihitsy modely mpiainan'ny olona hoe manahoana moa zany olona tena eo akaikin'Andriamanitra sy eo anilan'Andriamanitra tsy ankitsahatra zany ny fiainana. Manahoana zany tena chrétien modèle, raha izay ny azo ilazana azy hoe kristianina modèle, mpino modèle, tsisy klema, tsisy azo hitsarana azy ao amin'ny Jesosy Kristy. Le tena olombelona sady le tena Andriamanitra no azona mitaratra sy mandray an'izany. Ay ohatran'io Jesosy Kristy io ka izany olona mipetraka eo akaikin'Andriamanitra ray sy mipetraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Noho izany io Jesosy io tsy tamin'ny alalan'ny fomba fiainany fotsiny na tamin'ny teniny zay nambarany, tamin'ny fandikany ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra no nanazavany tamin'izao tontolo zao sy zay rehetra ny fanerasera taminy. Fa izao ny fomba fiaina any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, izao ny fomba fiaina any amin'ny fiainana mandrakizay. Ampitaika ao aminareo sahady zany dia ny ankehitriny, satria ianareo efa nandray le famonjena zay nentiko. Dikan'izany eny an-dalana mandra-patongany amin'ilay fiainana mandrakizay ianareo. Dia reto ary ny fomba iainanareo an'izany kelikely. Fa rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ianareo dia ho tanteraka, ho tahaka ahy ianareo, ho tahaka ny Jesosy Kristy ianareo. Ary zay le Jesosy fahamarinana. Jesosy mampita amintsika sahady be ny ankehitriny. Ahoana zany olona ao amin'ny fiainana mandrakizay zany. Ravana malala, sarobidy loatra ity tenin'Andriamanitra zay fantatsika loatra ity. Jesosy lalany fahamarinana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalany. Amarana koa azy dia tantara kely anankiray ry havana. Nandeha ny fitaom-pivavahana tao amin'ny fiangonana anankiray. Dia nitory teny ilay mpitandrina. Tory teniny amin'ity jaona toko 7:9 ity izy. Jesosy ny lalana mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy ny lalana fahamarinana. Jesosy ny lalana
zay hanananao ny famonjena. Jesosy ny lalana mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay. De isan'ireny mpitondra moto manao rodeo moto reny tany ivelan'ny tany. Nanakoako tany ivelan'ny tany reny satria sendra nijanona teo amin'ny parking izy. De reny amafisin'ilay mpitoro teny an-trano. Jesosy ny lalana mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy ny lalana mitondra fiainana. Izy rery no afaka manome ny famonjena. Tezitra ty le mpitondra moto de niditra nanarangarana tery mbaravarana tery. Hoana paster, mba atoroy arangano lalana makany amin'ny afibea. Tsy taitra aloha le paster fa nanontoro teniny aho. Jesosy ry havana ny lalana mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Mivazavaza ihany le tovolahy. Paster, atoroy aho ny lalana mitondra makany amin'ny fahaverezana. Izy le paster nitodika moramora tamin'ny mpahendrena manao hoe: tohizo ny lalanao fa ho tonga tsy ho elany ianao. Mety mafimafy zany fitenin'ilay mpitandriny zany kanefa izy eo ampitoriana teny ny misy maneso, misy manaraby ny amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly. Velomy le tovolahy ny moto, nitretreny izy. Iny fa lasa. Rehefa lasa izy, de nasa nandeha tany. Paster nanao ny toro-teniny ihany. Jesosy ny lalana mitondra amin'ny famonjena. Nirava ny fiangonana. Fa nirava ny fiangonana de samy nandeha nirava. Niangona ny mpiangona rehetra nirava avy ao am-piangonana. Rehefa teny an-dalana de gaga. Ndreto, andre, ary maninona tao nisy accident be. Nijerena. Isy moto ery mitsarara amin'ny tany. Ary toa misy raha mandrika. Inona ny zavatra nisy? Ilay nanaraby sy ilay naneso ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanany amin'ny filazantsara. Le niteny manao hoe atoroy ihany lalana makany amin'ny afo be, lalana makany amin'ny fahaverezana. Nindro nidona tamin'ny rindrina. Maty teo am-pitondrana moto. Ry havana malala mampieritreritra zany tantara zany. Mampieritreritra mandrakariva. Teny mbola misy fotoana ry havana. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia fotoana ny famoram-po. Andriamanitra dia maniraka mpanompon'Andriamanitra samihafa manoratsika an'ilay Jesosy Kristy izay lalan'ny fahamarinana sy fiainana ary famonjena. Tsy mamitaka ity tenin'Andriamanitra ity satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy no ambara fa fahamarinana. Io tenin'Andriamanitra io no ambara fa fahamarinana. Ary zany fahamarinana fahatanterahana zany tenin'Andriamanitra zany tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Lay teny tonga nofo, tonga monjy izao tontolo izao. Ravako malala. Mahereza ny kristianina. Tohizo ny lalana izay efa nizoratsika. Fa mizotra ho amin'ny lalana tsara ianao raha mifamatim-piainana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ianao izay miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, maka toy tenin'Andriamanitra io, maka mamy tenin'Andriamanitra io, amin'ny famakiana baiboly isan'andro. Amin'ny fankatoavana izany tenin'Andriamanitra zany mba hizorana amin'ny lalana tsara. Mizotra amin'ny lalana mahitsy ianao. Lalana tsy diso. Ary rehefa izay tenin'Andriamanitra zay no renanao, na inona mety considération na fiheveran'ny olona hoe zao ndray ny hevitry ny baiboly, zao ndray ny hevitry ny siansa, zao ndray ny hevitry zao. Ny marina ao amin'i Jesosy dia marina mandrakizay. Ravana malala. Mahereza sy mahatantsaha, miaina sy mitory zany tenin'Andriamanitra, zay fahamarinana zany. Fa io mantsy mitondra fiainana ao atsika. Tsy fiainana eto ambony tany ihany, fa fiainana mandrakizay. Ivelomy zany tenin'Andriamanitra zany. Fa raha ivelomanao zany, dia anjary fiainana ho anao, manomana anao, hiaona amin'ilay Andriamanitra rainao, zay efa miandry anao, ao amin'ilay toerana soa sady mahafinaritra, eo anilany mandrakizay. Ho aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ary fampahirezana amin'ny fanahy masina. Amen.
hanamafy ny finoantsika isika riavana amin'ny fiarahantsika miompona amin'ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy izay nanala tokona tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijady eranapoka Pontio Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainan-tsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy to, avy any haviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, fiangonana masina manera izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Thank you.
hanatanterahana ny fandoran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra ry havana izay isika tokantrano ihany manambo anazy dia ny fiarana fanampiny 720 fiadanana. Tsarovy mangakariva izay manome amin'ny fifaliana no sitraky ny tompo. Rehefa voango anao zany amin'ny fotoana mamety izany dia atolotra ao amin'ilay tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana. Ianao zay mitady ny fiadanao amin'izao fiainana izao, da mandeha mankaty ary sy aro, rikorana riko milalao, kanefa tsy mahita izay mahasoa, fahaizana foana ny nofo. Ity misy fiainana toroko anao, andrambo dia hoitanao. Ianao jadi pahuri marube amin'izao fiainana izao, tsy misy hazavana fatao aizimbe no mandrakotra ny fiainanao, ka mila ho kivy sy hamohifo no ireo ady fiainana maro. Ity misy fiainana toroko anao, andrambo dia hoitanao. Iombona amin'ny vavaka fangatahana isika ry havana. Isaoranay no tompony amin'ny teninao, manamafy ny finoana rehetra indrainy amin'ny finoana iny amin'ny Jesosy Kristy, lay lalana sy fahamarinana ary fiainana, hanananay antoka ny amin'ny ahazoanay ny famelan-keloka marina avy aminao Andriamanitra ray, hananay antoka fa rehefa miala ety izahay dia eo anilanao koa Andriamanitra rainay. Misaotra anao izay satria Jesosy Kristy tokoa no marina, ary ao amin'ny modely zalainay tahaka ny amin'izay natsoina hoe olona iaina ao amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminao Andriamanitra zany. Rehetra izay rehetra nantsonao avy amin'ny toerana samihafa, manavao ny fanoloran-tenanay. Meteza Tompo mba olona ao anatinay, ka tsy ny any an-danitra ihany no fonenana iarahanay aminao, fa ianao mihitsy koa no olona ty anatinay dia ny ankehitriny, ka ny fiainanay isan'andro dia fiainana eo anilanao, na ao anatin'ny confinement zay na ao anatin'ny déconfinement dia tsy hafona asaraka anao mandrakariva, satria ianao raha teo ny momba anay mandrakariva ambara-patoka ny fahataperan'izao tontolo izao.
tsy mamelanay ho kamboty. Misaotra anao zahay tompo. Amin'izany fampahirezany teninao zany. Mahery indray izahay. Hiatrika ny hoavy rehetra. Hiatrika izay heverinay fa zava-baovao. Heverinay fa mety ho avy mbola takona sy maizina ankehitriny. Mahatoky anao zahay. Fa ny Andriamanitra dia mazava. Ary dia ianao izay fahazavan'izao tontolo izao koa nazava ny dianay rehetra. Ialanay amin'izay fanahiana rehetra. Eo amin'ny fiainanay na amin'ny asanay zany. Na amin'ny fianarany zanakay zany. Na amin'ny adidy aman'andraikitra indrindra moa ny asan'ny fiangonanao. Fitoriana ny filazantsaranao. Mahatoky zahay. Fa dia ho ainga avao indray hiatrehanay zany. Ny hoavy rehetrarehetra miaraka aminao. Misaotra anao hatrany zahay. Mivavaka zahay. Ho an'ny ankohonanay rehetra izay manatrika eto. Vavaka ho an'izao tontolo izao koa zahay. Mba hitodika aminao indrindra ireo mpitondra maneran-tany. Ny mpanao politika rehetra maneran-tany. Mba ataovy mitodika aminao Jesosy Kristy ilay any mpamonjy tokana. Mivavaka ihany koa zahay ho an'ireo izay tsy mino anao mihitsy. Ary sanatria miala aminao azy. Ary manaraby anao. Tompo, vangio amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fon'izy ireny. Misaotra satria meno ny fanahy masina koa zahay. Ka afaka miara-miaina ao anatin'ny vivre ensemble. Na dia mety tsy mitovy finoana azy. Nefa dia ampahirezo hatrany zay mba hijoro tsara ny amin'izay finoana ianao Jesosy Kristy ilay marina. Dia mametraka ao am-pelantananao zahay. Ny mara rehetra maneran-tany na izanaiza toerana misy azy. Indrindra ireo olomba fidinao sy olomba osotrao. Izay tsy afaka manao ny asa fanomponanao ankehitriny noho izany aretiny izany. Dia vangio koa tompo ireo tompon'andraikitra anivon'ny fitsaboana, ny dokotera, ny infirmier, ireo personnel médical rehetra, ny mpitandro filaminana, ireo manany ainy tsy ho zavatra mba hitadiavam-baolana ho an'izao tontolo izao. Misaotra anao ny amin'ny valim-bavaka rehetra, efa omenao fa misy ny sitrana, misy koa mbola anatin'ny aretina, misy ny any amin'ny réanimation. Vangio izy ireny tompo, ary mba jereo ireo manam-pahoriana. Izany vavaka izany ary, dia satranay no anakambana azy ary mamina indrindra amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy anay manao hoe: Rainay o zay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay hanina sahaza ho anay, ary mamelany helokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jesosy mbatatano tafita soary ka ambeno sy sakano sa rehetrano saty raha lobe mangeny eny sa manehako izao ka ianao eteny mba hotokiko hatrao ny rivotra mahery mety ampivadipo fa ny feonao irery mampisavany manjo iko ny vatolampy sy ny biby marobe fa ny herinao diampy ka fonjeny zanaka. Ry havana malala milo lalana antsika any amin'izao tontolo izao ny tompo ka manafatra antsika. Hoy izy: aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Izay manatsofina aoka izy ihany izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia tsy mba ho somban'ny fahafatesana faharoa. Ry havana malala ny finoantsika an'i Jesosy Kristy ilay lalan'ny fahamarinana dia efa azotsika antoka ny amin'ny antsoina hoe fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika.
tano mafy zany fa fomen'Andriamanitra anao sahaty zay teny zao. Mizora amin'ny lalan'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra fa ny tanjotsika dia ny fiainana mandrakizay. Ray sary ny tsodrano izay atolotra anareo rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ho aminareo any Tompo ary ho amin'ny fanahina, hitay anareo any Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo any Tompo ka hiatra anareo, anandratra ny tavany aminareo any Tompo ka hanome anareo fiadanana. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fifaliana ka manompo ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Amen.